Alahady 𝙍𝙤𝙗𝙗 jona taona 2022. Alahady natokany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho alahadin'ny Sampana Vokovoko Manga FJKM. Alahady manga 2022. Ipandinantsika hatrany ny loha hevitra hoe mampanjaka ny fahefany ny Tompo. Ho amintsika ny fahasoavana sy famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaky ny ray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Mitsangana ry havana idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra. Ny salamo 520 no iarahantsika mamaky, ary aorian'izay ny hira laharana 220, andininy voalohany, faharoa ary ny fahadimy, ary mitohy amin'ny vavaka fiderana vao mipetraka isika. Salamo 520, hira 220, andininy voalohany, faharoa ary fahadimy, ary toizantsika mivavaka fiderana. Andeha hiaraka hideran'ny Tompo ary sika manao hoe: Jehova, iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao, iza no onona ao an-tendrombohitra ao masina, izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay afa-baraka ny namany, tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra ny Jehova, tsy mivadika amin'ny fianianany, na dia maningotra ny tenany aza, sady tsy mampiana ny volany, na mandray kolikoly anameloka ny marina, izay mitandrina izany dia tsy mba hangozozo mandrakizay. Amen. Ivavaka sika. Andriamanitra tomponay, ranay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zay ry Tompo, fa Andriamanitra tompon'ny Tompo ianao, mpanjaka ny mpanjaka, tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany. Indreto izay vahoakanao ao anatin'izao alahady manga izao, ahafanay Tompo mifantoka aminao, miresaka aminao, manovo hery ao aminao, mankasitraka ny amin'ny fitantananao,
ka ahafahana mantanteraka izao fanompoam-pivavahana ny Sampana Vokovoko Manga FJKM izao. Misaotra anao Tompo, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny hery sy tanjaka, ny amin'ny fitahiana, ny amin'ny fahasoavana, ny amin'ny fanambinana, izay atobaka ho isan'andro aminay tsirairay avy isam-batan'olona, isaky ny tokantrano, ary ny fitahianao ny fiangonana, ny fitahianao ny firenena, mankasitraka raha io. Indreto ary izahay, mangataka ny fanahinao masina ho aty anatinay, ny fanahinao masina Tompo hitarika anay, ny fanahinao masina ampahery anay, ny fanahinao masina ampiombona anay, ampiray anay, ahafanay manandratra ny voninahitra ho anao ry Tompo Andriamanitra. Jesosy Kristy Tompo, avy eto afovoanay ianao, ho tanteraka ny teninao, fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao, mankasitraka ny amin'ny fanatrianao, ho anao irery ny voninahitra ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iroso amin'ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, ary dia iroso amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora, amin'izao koa manasa ny tompony anjara hanatanteraka izany. Ny hira fa 2022.Anosivavaka.Vokovoko no andraisantsika izany tenin'Andriamanitra ho an'ny ankizy sy ny tanora izany. Hira fa 2022.Anosivavaka.Vokovoko. Eo amin'ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy isika dia mangataka ny ankizy sy ny tanora mba hitsangana. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay, misaotra anao no izao ampaham-potoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora anatanterahana ny hafatra satria fantatray fa manakambara ianao. Dia mitenena indray Jesosy fa vonina ihany ny mpanomponao. Misaotra Tompo. Amen. Mipetraka isika. Ny tenin'Andriamanitra ndraisantsika izany 10 minitra izany dia jerena amin'ny baibolitsika eo amin'ny Habakoka. Habakoka 2:12 Habakoka 2:2 dia ny 2:5 ihany. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe lozana izay mampisotro divay ny namany dia izay manao mba hijery ny fitanjahana. Amen. Lozana izay mampisotro divay ny namany. Amin'izao alahady manga izao ry havana ho an'ny Sampana Vokovoko Manga dia matetika ny mpisotro ihany no voatenitenitsika. Fa eto izao ny ambara eto hoe lozana izay mampisotro. Iza amin'ny mampisotro? Ny mpivarotra ao anatin'izany. Ho antsika ray aman-dreny mbola voageja, mbola voafatotra izany zava-mahamamo sy zava-mahadomelona izany. Maniraka ny zanakitsika isika izay zaza tsy ampy-taona akory. Nefa tena voarana ny lalàna ny zaza tsy ampy-taona tsy tokony hikasika zava-mahamamo sy zava-mahadomelona. Dia nitaonantsika ny tenin'Andriamanitra eto amin'io. Lozana izay mampisotro divay ozy izy. Tsy mampisotro ihany fa mampifoka ihany koa. Ka ho anao izay mbola ray aman-dreny voafatotra voageja n'izany pisotro mahamamo zava-mahadomelona izany, aza mba hirakirana mividy izany zava-mahamamo zava-mahadomelona izany ny zanakao tsy ampy-taona fa voarana ny lalàna izany. Dia aoka isika ray aman-dreny tsy antso loza ho an'ny tenantsika. Lasa miantso loza ho an'ny tenantsika isika, indrindra ho an'ireo izay mbola mivarotra. Maro ny kristianina, diakonina, mpandray fanasan'ny Tompo mivavaka ty amin'ny fiangonan'Andriamanitra kanefa mbola mivarotra zava-mahamamo, zava-mahadomelona ihany.
mampisaitsaina antsika ny tenin'Andriamanitra ry havana, miantso antsika ny tenin'Andriamanitra indrindra amin'izao alahady manga izao. Aza miantso loza ho an'ny tenanao, fa loza ho anao raha mbola mivarotra sy maniraka olona hividy izany zava-mamamo sy mahatomelona izany ianao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hanohy ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, ary dia ny hira fanampiny laharana 720 andiny ny voalohany sy ny faharoa no ataontsika dia iroso amin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Hira 720 amin'ny firana fanampiny andiny ny voalohany sy ny faharoa. Vavaka sika ry havana, endre zany fifalianay ry Andriamanitra tomponay eo, nahatratra izao alahady manga 2022 izao indray. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny ivon'izao fotoana izao zahay, dia niandrenesanay ny teninao, niandrenesanay ny afatra avy amin'izany teninao izany, koa mangataka ny fananao masina hirotsaka aminay tsirairay avy, mba hahafahanay mifantoka tsara amin'izany teninao izany, ka ho teny fiainana ao anay tokoa ny teninao. Ao ireo mpanomponao izay hamaky ny teny, engane ianao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fananao masina,
no ampiteny azy ahafahanay rehetra maheno tsara izay fivaky ny teninao masina. Aoky ny mpanomponao izay irakao anambara ny afatra avy amin'izany teninao izany. Omeo ny lelany nefa mahay izy Jesoa, ka aoka izay tena afatra tianao ambara amin'reto vahoakanao no voambara. Koa manatrefy n'izao fotoana izao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaonao masina, ka tsy hisy alamaina eto izahay raha tsy eniky ny zavatsoa avy amin'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesoa Kristy, amen. Miaraka makajian'ny teny soratra masina isika, izany dia hitantsika eo amin'ny Habakoka 2:2-5 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy, lozana izay mampisotro divainy namana, dia ianao izay manampy fahatezerana ka mampamamo azy mba hijery ny fitanjahana. Efa feno henatra ianao fa tsy voninahitra, mba sotroko ka mitanjaha. Atolotra anao ka poaka eny an-tanàna ankavanan'i Jehovah, ary fahamenarana no amin'ny voninahitra ao. Fanody anao ny loza natao amin'ny libanina sy ny fandingana namatahotra namelezana amin'ny biby, noho ny drany olona sy ny loza natao tamin'ny tany, dia tamin'ny tanana sy ny vonina rehetra ao aminy. Matio 5:7, ny 1 ka hatramin'ny 9. Ary niondrana antsambo kely izy, dia nitaka tonga tao an-tanàna, ary indro nisy lehilahy anankiray marary paralisisy nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary hoy Jesosy, noho nahitany finoan'ireo, dia nanao tamin'ilay marary paralisisa hoe, matoki anaka, voavela ny elokao. Ary indreo ny mpanorandalana sasany nanao anakapo hoe, miteny ratsy ity lehilahy ity, fa Jesosy nafantatra ny eritreriny dia nanao hoe, nahoana ianareo no mieritreri-jatra ao am-ponareo, fa isa moa ny moramora kokoa ny manao hoe va voavela ny elokao, sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany amela eloko, dia hoy izy tamin'ilay marary paralisisy, mitsangana, betao ny fandrinao ka modia any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa notany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanomeny olona ny fahefana toy izany. Apokalipsy 2:12 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela, izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy. Ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy, dia nahare feo mahery tany an-danitra manao hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'i Kristy iny, satria nazera ilay mpepanga ny rahalahintsika, dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro aman'alina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fatany fa kely sisa ny androny. Amen. Tapitra teo ry avana amin'ny famakinana soratra masina, ray masino manamasinana nay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangantsika ry havana handray ny toriteny hira fanampin'ny 2:7, andiny ny voalohany sy ny 2 no tanterahintsika. Ire
mbola mitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany tompontsika. Ny ten'Andriamanitra hitondrana hafatra ho antsika amin'izao alahadin'ny sampana Vokovoko Manga FJKM taona 2022 izao dia arak'izay voasoratra ao am-boky ny Habakoka toko 2 ka ny 5:10. Fakto izao amin'ny anaran'ny Tompo. Loza zay mampisorota vai namany dia anao zay manampy fahatezerana ka mampamamo azy mba hijery ny fitanjahana. Mahery ny Andriamantsika, zany no asongadina indray ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa mijery ny fireharehan'ny ratsy fanahy na ny fahavalo isika dia matetika ankivy fa atao tsy misy ny fahamaliana ny ratsy ataon'izy ireny. Ny bokin'ny Habakoka dia ahitana ny antso vonjy indroa nataon'ny mpaminany tamin'Andriamanitra sy ny valitenin'Andriamanitra indroa ihany koa tao anatin'izany. Dia ny faranany mpaminany tamin'ny vavaka ny antsony rehefa resy lahatra ny famonjen'Andriamanitra izy. Dia ao anatin'ny valitenin'Andriamanitra faharoa ny amin'ny fahamaliana ny mpanao ratsy ny misy ty perikopa nandraisana izao andiny tsoratra masina hitondrana ny hafatra izao. Misy loza 5 ahatra amin'ny mpanao ratsy ka ny loza fahefatra ho an'ny mpamana zava-mahamamo ity hitondrana ny hafatra ity. Loza zay mampisorota vai ny namany dia ianao zay manampy fahatezerana ka mampamamo azy mba hijery ny fitanjahany. Habakoka toko 2:5-10. Tsy avelan'Andriamanitra irere mpanao ratsy fa aseho ny hery mandriamanitra azy ary zany na amitenantsika ilay andiny tsoratra masina noraisina amin'ny hoe mahery ny Andriamanitsika. Afatra roa ry havana andeha ifampizarantsika avy amin'izao andiny tsoratra masina izao. Voalohany ary, mahery ny Andriamanitsika ka mahatonga loza ho an'ny mpanao ratsy. Mahery ny Andriamanitsika ka mahatonga loza ho an'ny mpanao ratsy. Hoy ny ambaran'Andriamanitra eto: loza zay mampisorota vai namany dia anao zay manampy fahatezerana. Tofaly amin'ny fahavoazan'ny hafa ireo mpanao ratsy ka boboany divay ho mamy ny namany. Tsy mba olo-kafa fahavalony, tsy mba olo-kafa tsy fantany, tsy mba olona efa kasainy vonono nampisotony divay fa ny namany, olona akaiky sy mifankahazo aminy ihany. Hitan'Andriamanitra zany toetra sy fanao ratsy zany. Ka malahelo Andriamanitra dia ambareto fa tsy avelan'Andriamanitra anara-po sy irere amin'ny fomba ratsiny ireo mpampisorota vai ny namany fampiaran'Andriamanitra loza. Ny bokin'ny Habakoka moa dia faminaniana tamin'ny andro ny fampahorian'ny Babilonianina. Ny rere fatratra tamin'ny herin'ny Babilonianina ka natonga ny vahoaka an'Israely nanontany tenany amin'ny hoaviny sy ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Dia manambara ny heviny sy ny ataony Andriamanitra ka manambara fa mbola azy ny hery sy ny fahefana ho faranany ny fireharehan'ny mpanao ratsy amin'ny alalan'ny fampiaran'ny loza ho azy ireny. Iverin'ireo mpirere fa tsy hitan'Andriamanitra ary tsy dia mampaninana an'Andriamanitra loatra izay ataony, nefa ry havana tena mangoraka fahavoazan'ny ampahorian'Andriamanitra. Tsy maintsy faranany ny asan'ny mpanao ratsy amin'ny fampiaran'ny loza amin'izy ireny. Fantatsika tsara fa teo amin'ny tantarany zanak'Israely dia nisy hatrany ny fampiarana loza amin'ny mpampahory azy ireo. Ny tany Egypta ohatra dia loza folo be izao no nahatra n'Andriamanitra tamin'ny Egyptianina. Tao ny rano tonga rà, ny saona, ny moka, ny lalitra, ny aretina tamin'ny biby, ny vai, ny avandra, ny valala, ny aizipito ary ny famonoana ny lamatoa. Rehetrarehetra tao Egypta. Tatsika izany amin'ny Exodosy toko 7 hatrany amin'ny toko 12. Na dia nanamafy ny fony mandrakariva azy Farao
teo anatin'ireo loza 7 namelezan'Andriamanitra ny Egypta naneon'Andriamanitra ny heriny tsy haitoainy dia nilefitra ihany rehefa novonoan'ny anjely avokoa ny lamatoa tao Egypta rehetra teo vao niaiky Farao fa mahery Andriamanitra ary tsy misy mahatohitra ny tana maherin'Andriamanitra. Fa nisy koa fotoana izay nampirere fatratra Nebokadnezara tamin'ny heriny fa nataon'Andriamanitra nihinana ahatra toy ny omby ary ny tenany dia kotsany ny andro ny lanitra ambara-paniry ny volony ho toy ny an'ny voromahery ary ny hohony ho toy ny an'ny vorona. Hitantsika any amin'ny Daniela 4:7 zany. Taorinan'izany fanehoan'Andriamanitra ny heriny zany rehefa no tamin'ny indray ny sainy dia nisaotra ny avo indrindra izy ary nankalaza n'Andriamanitra fa azy ny fanapahana sy ny fanjakana zay azy mandrakizay ary atratra ny taranaka faramandimby. Jereo ny Daniela 4:1-3. Ry havana malala, aoko fantatsika fa hitan'Andriamanitra ny ataon'ny mpampahory ary tsy avelan'Andriamanitra hanara-po amin'ny ratsy ataony ireny mpampahory ireny. Ho avy ny fotoana hamalian'Andriamanitra azy ireny amin'ny heriny sy ny fahefany mba hatonga azy ireny iaiky fa n'Andriamanitra ny hery. Fa misy tokoa ireo tsy mena mivadika fa nanamany azy dia ampahoriny sy ataony mitondra faisana ampisotroiny tsy tokony hohaniny. Ny Baiboly dia milaza mihitsy fa poizina no omen'ireo tsy mataotody ny namany ka mahatonga azy ho mamo. Hoy ny voalaza, loza nareo mampisotro poizina ny namanareo. Everiny mpivarotra fa tsy mampaninina azy ireo ny mivarotra zava-mamamo ho an'ny namany. Everin'ireo mpampisotro mividy zava-mamamo ho an'ny namany fa tsy mampaninina eo anatin'Andriamanitra ny mividy sy mampisotro zava-mamamo ny namany. Fa izy ireo nefa amin'izany tsy manandrana ary tsy misotro na dia kely akory azy. Fa eto ry havana, tena malahelo amin'izany fanao ratsy zany Andriamanitra ary mitondra loza ho an'ireny ratsy fanahy ireny izany ataony tsy mendrika izany. Ny afatra faharoa izay hitantsika misongadina eto ry havana dia izao: mahery ny Andriamanitsika fa mangoraka ny fahavoazan'ny ampahoriany. Hitan'Andriamanitra tsara ny fahavoazan'ireny ampisotroina ireny. Hoy ny voalaza eto hoe mampahamamo azy mba hijery ny fitanjahany. Ny dika teny ombonana eto Madagasikara na ny dia milaza mihitsy hoe mahatonga azy ho mamo sy mitanjaka mba hijerenao ny fitanjahany. Mahay mitaona sy mandresy lahatra tokoa ireo mandroboka ny malemy saina hivary lavo amin'ny fidoroana zava-mamamo. Raha mpivarotra moa dia vola no ilainy ka dokafa ny fatratra izay amidiny haroboka ny mpividy sady alafosany be dia be. Efa hitantsika ry havana fandokafana ataon'ny sasany fa mitondra soa amin'ny fiarahana hono fidoroana ireny zava-mamamo ireny. Fa tena zany tokoa ve? Ho an'ny mpampisotro indray dia fantatra ny fahaizany mandroboka ny tsy mpisotro anandrana sy goka fa tsy mandoa na ariary aza. Nefa ambaran'Andriamanitra eto fa fahamamona sy fitanjahana ny vokatra ireny, fahavoazana sy fahambaraka tanteraka no ateraka izany. Somary sary anohatra ihany no ambara eto satria ilazana ny fanerenankolaka ataon'ny Kaldiana nivoaka ny Israely goka ny kapoaka ny faharatsiny ka ho afa baraka tanteraka toy ny olona mitanjaka, nefa tsy mahatsapy izany fahavoazana izany toy ny olona mamo. Hitan'Andriamanitra izany fahavoazana izany ary tena malahelo Andriamanitra eo anatiny ireny. Dia very mpampisotro ve na mpivarotra na mpividy ho an'ny namany fa tsy mampaninina an'Andriamanitra ireny fahavoazany ny ampisotrona zava-mamamo ireny.
tsy ry havana, tsia. Tena mangoraka sy malahelo ireny ampahoriana tsy fidiny sy alambaraka ireny Andriamanitra, ary tena hitany ny fahavoazany ireny arak'izay lazainy eto, mamo mitanjaka zany fahavoazana hitan'Andriamanitra. Ireo mpampisotro ny faly mijery ny fitanjahany ireny, ireo mpiaramonina ihany koa mety handatsa sy haneso mahita ny fitanjahany ireny, fa Andriamanitra kosa tena mangoraka sy vonina maly ny ratsy ataony ireny. Naneta tokoa ry havana ny fihetsika nataon'i Jesosy Kristy indray andro tamin'ilay vehivavy tratra ny jangajanga. Efa vonina ny rehetra hitorabato ity vehivavy ity, fa ny Tompo kosa nampandiny tena ny rehetra tonga teo taminy hoe zay tsy nanota eo aminareo naoka hitorabato azy voalohany. Tatsika any amin'ny Jona 20:7. Faly ny olona rehefa misy tratra nanao ratsy na hafa baraka noho ny ratsy nataony, ary vonina hamaly ratsy azy ireny na mandatsa mihitsy azy. Fa ny Tompo kosa mangoraka ireny, ary vonina hanala azy amin'ny ratsy mamatotra azy. Ary zany toe-po zany koa no tiany Tompo hananantsika ka hanafahantsika ireny voany tsy fidiny na voafatotry ny ratsy ireny mba ho afaka amin'ny ratsy izay mamatotra azy. Tsy fahasambarana ny fandatsana ny vo, fa ny fangorahana ny ampahoriana no toetra ampianarin'Andriamanitra antsika. Le Andriamanitra mahery, le tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, manana izany toe-po izany, maika fa ny mpanaraka azy. Eto ry havana, ampisotroan'Andriamanitra ny kapoky ny fahatezerany koa ireo mifaly amin'ny fahavoazany ny ampahoriana, mba hiaina ny amafy ny fahavoazana sy tafafahambaraka ihany koa tahaka ireo nalany baraka. Ry havana malala, mangoaka re mamo sitrapony sy nampisotroina ireny Andriamanitra. Rehefa kitsika ny 9:9 eo amin'ity boky ny Abakoka 2:2 ity, dia tsy avelan'Andriamanitra ho afamaina sy irere amin'ny fampahoriana nataony ireny mpampisotro ireny, fa ampisitrony amin'ny kapoky ny fahatezerany mba ho mamo so hafa baraka toy ny nataony tamin'ny hafa. Dia mampandiny tena mpivarotra sy mpividy zava-mamamo amin'ny hafa ry havana, nefa tsy mihinana izany izao tenin'Andriamanitra izao. Ataon'Andriamanitra miraingirangy toy ny mamo sy ho hafa baraka toy ny mitanjaka ihany koa reny faly amin'ny fahavoazany nampisotroiny reny, araka ny ambarany hoe mba sotro koa ka mitanja, hatolotra anao ny kapoka eny an-tananakavanan'i Jehova, ary fahamenarana no ho aminy voninahitra. Jehova Andriamanitra mihitsy no hanamamo sy ampitanjaka ny mpampisotro arak'izao teniny izao. Hatrizay ry havana dia namamo hatrany ny tena voaresaka, fa eto ny mpampisotro tsy misotro ny vatana ny tenin'Andriamanitra. Anehoan'Andriamanitra ny heriny no ny fangorahana ireo nampisotroinao mamo ireny mpampisotro faly amin'ny fahavoazan'ny hafa ireny. Tsy hisy intsony zany ny teny hoe volana enay ny tadiavina, fa zay nga manery azy hividy. Tsy izay miteny hoe zanga misotro, izy ny te hinana, hividianako fa adaladala loatra. Tady ry havana, malahelo Andriamanitra mahita ny fahavoazana sy ny fahafahambarakany nampisotroina ireny. Mangoraka ireny tahaka n'Andriamanitra ihany koa isika olon'Andriamanitra rehetra, fa tsy mipikatroka vokovoko manga ihany. Tsy avelan'Andriamanitra hifaly fotsiny amin'ny fampijalian'ny hafa ny mpivarotra zava-mamamo sy ny mpampisotro, fa loza no ahatra n'Andriamanitra amin'ireny. Mangoraka ireo nara-pahavoazana mamy sy mitanjaka Andriamanitra, ka ny fanalam-baraka azy ireny ahatsapan'ny alehibe ny fahavoazana nampisotroina no ataon'Andriamanitra amin'ny mpampisotro ihany koa. Fa mangoraka amin'ny votahaka n'Andriamanitra ihany koa isika,
indrindra amin'izao fankalazana ny fety nahazona ny fahaleovantena izao. Inona riavana fa ho marobe indray ny mamampisotroina ao anatin'ny fety ka hitafavoazana sy fahafahambaraka afatra goavana vonjeon'ny namanao. Ary zany nanaovana ity alahady manga ity alohan'ny fetim-pirenena mba hampahatsaivana amin'ny malagasy rehetra fa azo atao tsara ny mankalaza fety tsy misy zava-mahamamo. Fa ity anio ity no hampahatsaivana fa aza manao izay hampatezitr'Andriamanitra aminao izay zatra mampisotra zava-mahamamo namana na mpivarotra na mpividy mampisotro fotsiny zao. Andery avana ifaly fa mahatahoran'Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra fa aza mitondra fampahoriana ho anina namana. Mahery ny Andriamanitra ka tsy mamela ny mpanao ratsy irehere amin'ny ratsy nataony. Mahery ny Andriamanitsika fa mangoraka ny fahavoazany ny ampahoriana. Izany Andriamanitra mahery izany no mampita hafatra amintsika indray amin'izao alahady manga izao mba hahafaha mpampisotro mandiny tena eo amin'ny zavatra nataony fa heveriny fa mandeha ho azy zany zavatra tsy mety zany, tsy riavana, tsy mandeha ho azy ao anatin'Andriamanitra ireny. Noho izany aleo sika atahotra ilay Andriamanitra mahery izay afaka maly ratsy ny mpanao ratsy rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra. Amen. Iaraka hivavakitsika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izany an-danitro. Ataonay ahoana ny tsy sotranao. Fa tena tianay tokoa ianao ka mbola miteny aminay mandrakariva. Tamin'ity androany ity ianao Tompo dia nampahafantatra anay indray fa Andriamanitra mahery tokoa. Andriamanitra mahery ka tsisy na inona azonay afenina anao, hitanao ary miharihary avokoa izay ataonay. Miteny aminay ianao izahay izay mampahory ny hafa amin'ny fanomezanay azy izay rehetra tsy tokony ho azy, hitondra fanameloana ho azy. Ary nampahafantarinao koa anefa fa mampalahelo anao loatra izy ireny. Fantatray Tompo fa noho ny fitiavan-tenanay no mahatonga anay anao izany matetika fitiavam-bola. Ko ankehitriny manantona anao ampanitrehanteny izahay, manaiky ny tsy fahamendray anay, manaiky ny mahameloka anay Tompo, ary mitalao mamindrafo aminay, mamela ny elokay. Diovy izahay sasao, esorotso ho anatrehanao Tompo ny fahotanay. Andriamanitra manana tanana tsy fohy fa mahavonjy ianao ary manana sofina tsy lalidalovana fa mandre ka miaino ny fifonanay. Ary Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana, azonay iantoko izany Jesosy. Efa noentiny tombony azo fijaliana fahotanay ary efa nidiovinao izahay. Ary fantatray fa navaozinao indray izany ho anay tamin'ity androany ity. Misaotra Tompo. Matoky ny fanadiovanao izahay. Koa samy mangataka aminao ankehitriny amin'ny alalan'izao sampana vokovoko manga izao, izay nifidiananao anay hanatanteraka ny asa rehetra izay nalahatra ao Tompo tamin'ny alalan'ireny vina efa nambara taminay ireny. Ianao Tompo no angatanay hiasa manan-kery ao anatinay tsirairay avy, na izahay eto anivon'ny Foibe, ny eo anivon'ny Synodam-paritany ary ny any amin'ny fitandremana samihafa any, mba hatosy hatanteraka tsaka ny sy andava ny fikasanao amin'ny ampandrosoanay ny ambainday fanjakanao amin'ny alalan'izao sampana vokovoko manga izao. Ianao no angatanay Tompo ahafahanay mantanteraka izany amin'ny alalan'izay rehetra nenty manana, amin'ny alalan'ny hery sy ny tanjaka ary ny fahasalamana, ary indrindra
amin'ny alalan'ny fikasanao atanteraka izany. Apetraka fenopelatananao ihany koa ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, miaraka amin'izay mitahika izany dia ny filohan'ny mpiandraikitra foibe sy ny mpiandraikitra foibe ary sanambaraka tonga andrafitra ato anatin'ny FJKM. Dia matoky izahay fa tsy handeha irery ary mino izahay fa Andriamanitra miara-dalana aminay mandrakariva, ny Andriamanitra ay dia ilay Andriamanitra velona miara-miasa aminay mandrakariva. Ny angatanay dia ny fanainao masina itoetra manan-kery mandrakariva ao anatinay ary ahaizanay ihany koa izany mampiatra ny fahefana izay nampondraminao anay araka ny tokony ho izy. Dia miasainao Tompo ary tomoera ao anatinay tsirairay avy. Izany vavaka zaza izay rehetra fantatrao fa mahasoanay Tompo tanterao aminay araka ny habenindra fonao, fa amin'ny fifaliana kosa ho fampiraisana anay no anambaranay izany amin'ilay vavaka fetsy tanteraka efa nampianarinao anay manao hoe: rainao izay miranitra, ho amasinina ny anaranao, hitondra ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany takon'ny lanitra. Mierina izy amin'ny sasanay, ary mamerana iray, takony mamerana izay leko taminay, aza mitondra na fafakana, fa manafana amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Miaino ny fifonana ataontsika ny Tompo iavana, koa mitsangana raisoa ny teny soa famelan-keloka atolotro ny Tompo ho antsika. Ho ny Tompo, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanaza efa hiatra amin'izao tontolo izao fizahn-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy faingana aho, tany mafy izay anananao, mba tsy hisy aka ny satro-boninahitra aho. Ho ambara ary, fa vovelany elokareo ny naranomasina, midy arany Tompo. Sambatra ny olona izay voavelany elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Tera ny Tompontsika ry havana, hira fahasivy amin'ny 700 andininy voalohany. Tena sambatra sy mademodia, sai matsino madio fisanana, famiarana na fankatia, aminanyamany faminanana, masinanokoa erito, dianayo masina, sai namenatika. Ny olona voavela eloka ry havana dia say manambara ny fanekempinoana, koa andeha ny fanekempinoana araka ny soratra masina, ny fanekempinoana larina 7 no iarahantsika manambara, manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany atsika, fa fonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokona tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay hoety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen.
Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, ny ahafahantsika manotanteraka izao Fanompom-pivavahana tarihan'ny Sampana Vokovoko Manga Foibe FJKM izao, amin'izao Alahady manga eto amin'ny FJKM 𝙍𝙤𝙗𝙗 Ambohimanarina. Reto misy datin'ny fiaonam-be ampitaina amintsika rehetra ry havana. Ho an'ny rantsana mpamily 2 hatramin'ny 3 ny volana Jolay any Mahajanga. Rantsana vehivavy 7 hatramin'ny 30 Jolay any Toamasina. Ny rantsana fanantenana 5 hatramin'ny 12 Aogositra any Amparafara-vola. Ary ny rantsana ray aman-dreny ny 9 hatramin'ny 12 Novambra any Ambatondrazaka. Ho antsika tompona andraikitry ny Sampana Vokovoko Manga FJKM rehetra, na any amin'ny fitandremana, na ny sonadaparitany, dia antsoina isika hiatrika ny fiaonam-ben'ny tompona andraikitra amin'ny 17 hatramin'ny 17 ny volana Septambra any Ambatomanga Antananarivo. Ho vakiana amintsika ry havana ny afatra avy amin'ny Sampana Vokovoko Manga FJKM. Ry havana malala, ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra mpitantana mahery isika raha mahatratra indray izao Alahady manga 2024 izao. Mamakivaky ny taona fahatelo isika tompona andraikitra voafidy ka manao jeritodika ny asa vita ary miomana fatratra anefa bebe kokoa. Noho ny fiemorana nateraky ny valanaretina coronavirus nanatanterana ny Synode lehibe FJKM, dia mbola misy 2 taona ny fepitaona iasantsika ka iainantsika ilay teny faneva hoe korany zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Mbola maro ireo voageja mila fahanafahana, nefa tsy amin'ny herintsika sy ny fahaizantsika samy rery no anatanterantsika izany, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra mahery. Miombona amin'ny vinan'ny FJKM isika hoe votosi ny filazantsara i Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Isika Sampana Vokovoko Manga FJKM, mba hatrarina izany dia efa voarafitra sady efa voaka ny boky ny vinantsika hatramin'ny 5 izay misy tanjona 7. Efa voafaritra tsara ny andraikitry nisy anambaratonga andrafitra, fitandremana, sonadaparitany ary foibe ka samy manefa ny manandrify azy avy. Rehefa mifarana amin'ny fepitaom-piasana dia samy afaka anao tombana ny isaky ny tanjona ny rehetra. Ampatsevina antsika rehetra fa ho fanatanterana ny vin'ny FJKM, hanorina fiangonana FJKM amin'ireo komina tsy mbola misy izany, dia ny fandroenina trano fiangonana vaovao any Ambatolahatany fotsy no anjarantsika. Natao tsangam-baton'ny jobily volamenan'ny SVM FJKM izy io, saingy amban'ny tapena ka ny tratra tao anatin'ny fotoam-pahakalazana. Mbola didy miandry antsika rehetra ny famitany izany. Ankoatry ny ezaka efa nataontsika amin'ny fitoriana filazantsara, hanafahana ny olona amin'ny ratsy rehetra ka ao anatin'izany fidoroana zava-mahadomelona, dia ezahana ny anatsarana ny fifandraisana sy ny fifampizarana traikefa. Efa mivoaka ny gazety mpanarato fokaritsika Sampana Vokovoko Manga, izay ivoaka isa 3 volana treto. Miankina amin'ny filàny isam-pitandremana ny isan'ny atota ka samy amandrika izany ny isam-pitandremana. Entanina ny mpikatroka andefa vaovao, na te hizara traikefa na hanoratra fanentanana, mba hanoratra amin'ny tompona andraikitry ny gazety. Efa hitanay ny ezaka lehibe ataonareo Sampana Vokovoko Manga any amin'ny fitandremana sy ny sonadaparitany sasany, mamokatra ireo fitaovana hijoroana ho vavolombelona, tondran-kira Vokovoko Manga, ivitoerana fiainoana, tractra sy dépliant. Renay koa ny fitoriana kalamanjana, filaram-be sy tafika masina ataon'ny Sampana Vokovoko Manga isan-sonadaparitany. Fantatray fa nanany sarotra ny fanatanterahana izany tao anatin'ny 2 taona, 20 sy ny 20 noho ny fihiboana. Antenaina nefa fa samy anao ainga avao isika. Sady efa misy raha teo ny vina sy paikady, avoaka ny Sampana Vokovoko Manga foibe. Feno 20 taona amin'ity taona 2024 ity, ny mahampandrarany Sampana Vokovoko Manga foibe, Andramatoa Rakotosaina Lovasoan'ny Rainy. Isaotra sy ankalazan'Andriamanitra amin'izany isika ny volana Oktobra 2024. Ny tsodrano avy amin'ny isam-pitandremana sy avy amin'izay nahatsiaro fanandray fahasoavana avy amin'izany mpanompon'Andriamanitra izany, dia azo alefa amin'ny varavarana 900 foibe ifanomezan-tsoa. Naraisina amin'ny fiaonaben'ny tompona andraikitra isam-pitandremana amin'ny volana Septambra. Ampirisihana trano ny isam-pitandremana, ampiasa ny divay mpandraisana vokariny Sampana Vokovoko Manga FJKM, amafisina trany fa efa nahazoana lalana amin'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministera miandraikitra ny fanjifana ny fahazoana manaparitaka izany. Mampahery antsika kristianina rehetra amin'ity Alahady manga ity. Natao alohan'ny fety-pirenena trano moa izy ity,
Ampatsahivina ny malagasy fa azo atao tsara ny mankalaza fety tsy misy zava-mahamamo sy zava-mahadomelona. Ampatsahivina trany ihany koa fa isika kristiana rehetra no aneo ny fahatsaran'izany fa tsy ny mpikatroka vokovoko manga ihany. Tandrovintsika mandrakariva ny mahatem-polon'Andriamanitra ny tenantsika ka isika kristiana no vavolombelona manady izany voalohany ary sahy mijoro alaitahaka araka ny tenin'ny Tompo hoe ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Mateo 5:1-10 ho aminareo mandrakariva ny Tompo. Amen. Andeha ry havana ijoro vavolombelona isika amin'ny fanatanterahana ny rakitra. Ny hira 700 no ataontsika eo am-panatazana ny rakitra. Hira 700 no ataontsika dia tatazana ny rakitra. Ivavaka isika. Tompo, raiso ny tenanay, hanompo anao, hiasa ho anao. Raiso izao rakitra izao, hamitana ireo adidy sy asa hatrehany sampana vokovoko manga. Hijoroana ho vavolombelonao. Aminaranao Jesoa. Amen. Sotran'ny Tompo isika natanteraka izao fotoana izao ry havana. Mankasitraka ny mpitandrina sy ny fiangonana, ny sampana vokovoko manga, eto amin'ny FJKM 𝙍𝙗𝙗Anosivavaka.Vokovoko nampiatrano izao alahady manga izao, izay tarihan'ny sampana vokovoko manga foibe FJKM. Hamarana izao Fanompom-pivavahana izao isika ry havana. Mialohan'ny tsodrano dia ny sampana vokovoko manga eto amin'ny FJKM 𝙍𝙗Anosivavaka.Vokovoko no hantanteraka hira. Aoriany ny tsodrano kosa dia ny hira 2:370 no ataontsika.
filohan'ny Sampana Vokovoko Manga FJKM no hanolotra ny tsodrano amintsika aoka hitsangany sika riavana. Dia ho tanteraka amintsika rehetra ny tsodranomasina feno fitahina tonona sy atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitry ny fiadanana ne hahamasina nareo samy ho tanteraka, daoko arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny terinareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fihevian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa ny fiadanan'Andriamanitra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.